Mankalaza ny fahatelo amin'ny telopolo taona ihany koa ny kung fu eto Madagasikara. Ao anatin'izany dia ireo mpikambana maro samihafa eo anivon'izay kung fu zay dia manatanteraka hetsika izay entina anandratana avo ny tontolon'ny kung fu eto Madagasikara. Tatitro tsirakotondray ny eo amin'ny sary Mamy Rasoanaifo. Dia be namakivaky ny tanànan'Arivony Mamy no nitanterahan'ny mpikatroka kung fu izay nitarihin'ny filoha nasionaly Maître Voko ary koa ireo mpikambana ao amin'ny atoko Madagasikara afaka na ny mafy nentina nanamariana ny fahatelo amin'ny telopolo taona nisian'ny kung fu eto Madagasikara. No amafisin'ny Maître Voko ho an'ireo mpikambana amin'ny kung fu amin'ny faritra Itasy fa ampy izay ny andrakandrana ho an'ny fitondrana ny firenena. Nandramana teto toerana avokoa ny fitondrana sosialisma, ny boky mena, ny Madared, ny MAP sy ny manara-penitra ary ny sisa hafa saingy mbola ny vahiny ihany no mandroba ny fananantsika malagasy. Araky ny fantatsika moa dia ny mafia efa mipetraka ny amin'ny faritra 20 manerana Madagasikara, distrika 120 amin'izao fotoan'izao zany dia efa ao anatin'ny formation tanteraka na fiofanana tanteraka ireo tompon'andraikitra ifotony any amin'ny région sy any amin'ny district sy any amin'ny commune ary amin'io volana avril io no idirana ihany koa zany amin'ny fanofanana ireo tompon'andraikitra isa-pokotany izay ilazanay fa vonona tanteraka izay satria mahatsapa ny fampiten'ny firenena, mahatsapa ny malalina sy kizo iainan'ny firenena amin'izao fotoan'izao amin'ny crise lalovantsika dia averinay fa fandraisana andraikitra lehibe ny ataon'ny antoko mafy Madagasikara afaka ho an'ny fanavotana amin'ny Madagasikara. Nosafidiana manokana ny faritra Rivony Mamy ho fahatsiarovana ny fanagadrana an'ireo mpanao kung fu tamin'ny taona 5valopolo-700 tany an-toerana. Nandritry ny fitsidiana ny faritra Itasy no nanamafisana hatrany ny fifanomezan-tanana ny vahoaka ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary iparitaka amin'ny faritra ambanivohitra ireo mpikambana ao amin'ny kung fu anaitra ny vahoaka amin'ny fampianarana fandraisana andraikitra manoloana ny fahasarotan'ny fiainana.